hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Itsika sinareo zay tafiaraka eto no mahonjam-peo radio Don Bosco fa tafaraka aminareo indray izay amin'izao maraina ny alarobia zao raha izao no mieno raha ohatra kosa mifamerenana dia alatsinainy ny hialana amin'ny valo sy sasany ny fandarantsika n'izao fotoana izao dia mandeha mivantana amin'ny RTP live toy ny mahazatra antsika hatrany raha ohatra ianao ka andefa tia anontany ihany koa amin'izy resaka fanaovana eto na misy zavatra manahirana anao eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia azonao atao tsara ny mandefa ny SMS nao any amin'ny afatra miafy ny RTP live na any amin'ny 033 08 850 02 toy ny mahazatra antsika hatrany. Bruno ny lafiny teknika dadino mikirakira ny sary ny fantarantsika toy ny mahazatra antsika hatrany dia mizara telo. Tapany voalohany anaovana famelabelan-kevitra, ny tapany faharoa andraisana SMS avy any aminareo ary ny tapany fahatelo farany dia andraisana ny antso avy any aminareo toy ny mahazatra antsika ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelan-kevitra mba hovanina tompoko. Mba hovanina dia matoto lavio, mba hovanina dia matoto Bruno, mba hovanina dia matoto Dadia, mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko. Ya, tamin'ny heriny tsy nisy ny fandarantsika satria nanomboka ny karentsika tamin'ny heriny dia nanao ny fiatana masina ny teto amin'ny japon radio Don Bosco mpiara-miasa rehetra atao anatin'izay andiniana ity ao anatin'ny karemy ity no izany tsy nisy ny fandarantsika fa anao jery-totika ny lasa tamin'ny tapabolana zany tsika. Araka ny mahazatra moa dia manao tsy ahy foana resaka ny fanaovantsika sy ny fanakalozana teto amin'ny fandarantsika tamin'ny farany teo zany hoe tamin'ny tapabolana dia mikasika an'ilay hoe fampahafantarana ny taova izay tena iasan'ny karazana zava-mahadomelina. Tsara no afantarantsika an'izany mba hitandremantsika sy soroana izay mety aretina, mety taizantsika azo vitany aretina mety amin'ny taiza fa mety aretina mety hamono mihitsy. Ary zany no antony tena resantsika satria amin'izao fotoana izao mantsy indray matovilaviany dia mianaka mihitsy any ty zava-mahadomelina ity. Ary ny tena mampalahelo dia saika any amin'ny tanora no iantefany na any amin'ny adolatsento mihitsy aza dia tena hita hoe zavatra mampalahelo satria tena no hoavin'ny firenena mihitsy rehefa miresaka zava-mahadomelina zany tena hoe tandondomondosa. Zany ny tsara hoe fampiresahana sy fifanakalozan-kevitra amin'izy itony. Ny toka ho isika dia ny tena asiny dia ny aty sy ny fo no tena hoe sombana. Eritrereto tsara fa zany hoe ny aty sy ny fo zany iny anisany tena hoe taova marina fa ny taova rehetra ao anatin'ny vatan'olombelona ilaina daholo satria samy manana ny asany manandrefy azy fa rehefa any amin'ny fo no asiny na any amin'ny aty no asiny dia efa sahirakirana ihany anao amin'izany hoe fahasalamana sahirakirana ihany amin'izany androm-pahavelomana zany. Ny sigara dia ny avokafoka ny tena potehiny amin'ny alalan'ny homamiadana na kansera isika ary ny tenda ihany koa dia torak'izany. Misy olona zao ndray matifilaviany ohatra hoe olona mba nanam-peo na afinaritra tsara feo na salamizany nefa olona mifoka sigara be dia lasa garagara amin'ny feo ny eto-mbony dia rehefa aveo dia lasa tsisy feo dia rehefa aveo dia tena idiran'ny homamiadana. Ary zafa nahita olona vonon'ity homamiadana amin'ny tena mijaly satria na ny sakafo hoanina na ny rano hosotrona na ninona tena hoe fijaliana mihitsy nefa tsy hita hoe andeha hosokafa na ny tendanao dia atao amin'izao zay hoe tena tokony hitandremana mihitsy amin'ny fampiasana an'ireny zavatra iny. Ny atidoha dia rehefa hiasany reny zava-mahadomelina reny dia mahalasa adala ary le endriky ny fahadalana eto tena misy hoe karazany maro raha mihafa mihitsy dia indraindray raha mety tena tsy ampozinao mihitsy satria rehefa ny atidoha tompoko ny manomba hoe voakorontana noho ny zava-mahadomelina na ny zava-mahamamo dia simba tanteraka ny fiainana ary tena mandrafa fiarahamonina. Amin'izao fotoana izao tena mampalahelo mihitsy fa anisany tena manakorotana tokantrano dia ny fahamamoana mambilavy misy koa raha reny mpianakaviana misotoka tena mampitaraina tena hoe mampitaraina ny vady aman-janany mihitsy
tena hoe voafatotro zany atao olona voafatotro ny toka vao mifoha avy eo mpandrina de efa milaza mitady misotro toka tena hoe tsy mahay iny ary zay foana zavatra efa tenentsika le matovy raha voatratran'le hoe mahatsapy ianao fa ohatrany misy zavatra tsy ampy eo amin'ny tenanao misy zavatra tena tadiaviny vatanao zay le ataon'ny vazaha hoe manka tena de efa tena zava-doza mihitsy ary voatratran'io manka eo anao de tena manaonao foana ka ny tena loza tsy vitany hoe manaonao foana tsy mety manimba zavatra fa ny tena loza de mitady hoe tena tsy maintsy mahita ny zavatra eo ary efa mahita azy de miboboka zany iny be de be de tratran'le atao amin'ny teny vahiny ndray hoe overdose zany hoe ambony hoe raha voatratran'zany overdose zany ianao de tsisy fanafana intsony mazava loatra tsisy fanafana intsony tsy misy fomba satria raha voatratran'ny atao hoe overdose ianao de efa karazan'ny olona mamono tena ka na ina ho ataonao na anaovana araky ny fiteny hoe sasana raha ny ataontsika hoe ny vavony sy ny lalakanina rehetrarehetra tsy manala ninina tsony fiafapolitika tanteraka ary zany tena antony tena hoe resahantsika azy isika tamin'ny tababolana zay matovolave ndao resahana anio ny fomba hoe isorohana azy hoe mba manontany tena hoe ay ve mba misy fomba ihany azo isorohana an'izany zava-doza zany satria tena loza mananontany na mbola veriko ihany hoe ay ve mba misy fomba azo isorohana azy ihany ka ny fomba azo isorohana azy de miankina amintsika mihitsy tena miankina amintsika tsirairay avy mihitsy satria zavatra tsotra azo atao azo santerana raha toka misy ny finiavana sy ny rispo sy ny fanapahan-kevitra hoe tena hoe andao ranga hialana ty zavatra tia ka ninitra ny tena fomba tsotra tena hoe afahana misoroka azy de eo amin'ny hoe fampiresahana sy tontiko hoe fifanakalozan-kevitra satria mampifanakaikem-po tena zava-dehibe mihitsy zay ary tika raha vao mitezan'zany hoe mifanakaikem-po zany fifanakaikezana-po zany de tonga de mbi ao an-tsaina indrindra rehefa mpanaraka ny ty fandarana ataontsika ty ndray matovolave de le hoe fomba dimy faneho fitiavana zany hoe ny fitiavana zany rehefa mahay maneho fitiavana ianao de tsy mahatsiaro irery olona io tsy mahatsiaro soreny olona io tsy mahatsiaro voailika olona io tsy mahatsiaro hoe mitokamoniny olona io fa de mba mahatsiaro izy hoe misy antekinanao misy olona azo ianteheranao misy azo iantefana raha toka misy ny trangan-javatra mety mampahorina manahirana ohatrotran'zany de andeha mbola avesika ihany fa tsy mampanina mihitsy mamerimberina azy andre matofilaveny ohatrany hoe adino na tsy adino de ohatrany tsy atao ohatrany ataontsika hoe efa tsy mahazatra zany de mandeha am'le lala ohatrany hoe mandeha am'le lalandririny de iny ihany teny fampirisiny zatsy sasatra mihitsy andre matofilaveny mba mitenao ao anatin'ny ray andro mba impiry ianao manao teny fampirisihana amin'ny vadinao nareo mivady mba fampirisika ao anatin'ny ray andro mba inifiry mba ny teny nanao teny fampirisihana tamin'ny zanakao mba nisy ve zany sa tsy nisy ve zany tsika matetika foana ny zavatra razaitsika atao ndre matofilaveny teny fanam-pepona teny fanambanina teny fanelikiliana teny tsy fisinany fampatokizany zavatra ohatran'zany tsy mahagaga mihitsy raha simba le fiarahamonina ary hitanao fa noho zay de tsy fahaizana le teny hoe teny fampirisihana zay satria raha vao misy an'izay fampirisihana zay mazava ho azy nge fa misy fitiavana ao ambadika zay de zay mahatonga endriky ny fitiavana zay fa raha vao misy fitiavana de misy fanajana mipetraka foana teny hoe raha vao misy an'zany fifanajana zany nge zany fifanajana zany nge de rehefa zavatra tiny de na ny filaminana na ny fahadiovana zavatra tonga de misy mihitsiny eo amin'ny fifandraisana tiako lazaina am'zany fotoana zany ary na tontolo iainana koa azy zao tsika marina fa tsy misy tsony ny fiboana fa naisan'zany anisany tena nanova fiainana ary tena mitondra fahasahiranana mihitsy rehefa akoatrany tsy fananana azy amin'ny fahaverezana azy sy ny namany na ny fifandraisana tokatrano ary tsika teto Madagasikara ihany fa azo lazaina hoe maneran-tany mihitsy ndre matofilaveny lasa miteraka lonylohany fahasorenana fahakiviana fahatezerana zany rehetrarehetra ny zavatra netiny de nefa de zay ny hoe teny fampirisihana tsika de miteny ihany ko hoe anisan'ny fomba fanehoam-pitiavana le hoe fotoana manokana le fotoana manokana io nge de tena maro de mba hifampiresahana hoe hifanakalozana hevitra mba hifanaovana vazivazy hifampitantarana an'zay zavatra mahafinaritra mba fisitsika manao an'zany zany fotoana manokana zany zao le fotoana manokana misy rehefa hoe anao Facebook ianao misy le fotoana manokana ka zay iny tena marina rehefa nde hijery tele anao de misy le fotoana manokana fa manino io fotoana manokana nananao be de be io maninona tsy mba hampiasana
amin'ny endrika fanehoam-pitiavana fa maninona ary zany no le fahazarana fotsiny hoe mahatonga zany zany mahatonga antsika ohatra ny fampatsivana iny tena ataontsika matoflavia iny amizay le fotoana manokana le fifanampiana koa mbola endriky ny fitiavana ihany misy zavatra toy mba firy ny mpivady mba mifanampy ao an-trano mba firy ny zanaka manampy ny ray aman-dreny rehefa ao an-trano mba manao raharaha mba firy zany ange ampatsahivona foana tena misy ray aman-dreny tarana za vao vetivety mihitsy le matovlavia misy ray mpianakaviana tena mitaraina mihitsy ny zanany tsisy mety manao raharaha nefa ny tena loza tsisy manampy zareo de le reny mpianakaviana rehetra zany miosina amin'ny zavatra rehetra zany ike tena hitako hoe zavatra tena tsy rariny de tsy mba mieritreritra ve reo zanak'ireo hoe neny nge mba sahirana mba ohatry ny olona rehetra ihany mba sahirana io neny io na de atao hoe nikarakara tokantrano marina fa tsy miasany velany izy fa ao an-trano enao neny mandeha mianatra ka nampianatra zany zay ve le ray aman-dreny ka eo indrindra matiny nipetraka ka zao matiny ohatran'le reny mpianakaviana teneniko anao zay zaho zay faly raha vao tenenina de mivazavaza le kizy reraka ny foko reraka ny saiko généraly mampalahelo be nge zany reny mpianakaviana zany tena mampalahelo be mihitsy oka mba tokony heritreritra mihitsy tsika zanaka am'zany hoe fanampiany zany efa fantatrika tsara fa sarotra ny fiainana am'izao fotoana zao be de be ny very aza tsy afaka anakaraha mampanampy ao an-trano de maninona tsy mety ho tonga saina mihitsy reto tanora reto tena teneniko an'izany finaritra fotsiny ao mijery aneny mijery ny dada misahirana aminao marina fa fitiavana anareo zanaka fa na izany nato zany tokony mba heritreritra ihany ary zany ataoko hoe ny antony anaovantsika nytony fandarana tony de ohatrany hoe mba hahatonga sainy tsy maninona verimberina tsy maninona mihitsy misy olona zay iny miteny izy hoe ary taony eo foana ny averinareo fa raha tsy averina nga iainanao ara ve le izy ohatra mora ny mamety iny ary le eo foana ny averinareo fa ataonao fa mora moa mitady nyty loha hevitra isan-kerinandro ty zany hoe rehefa tsy manao manko de ohatrany mora ny zavatra de ohatrany mandeha ho azy zany afaka manao fanampy tsika ndre matoflavia fa tsy mora tsika afaka mitenan'izany manao an'ity zavatra ty mbola eo ihany kely ataontsika hoe fanomezana marika fakasana fa tsy vita ny fakasana fotsiny le fanomezana nge de matoflavia tena marika ny fitiavana mihitsy hoe hay ve mahatsiaro ahy ty dadako ty hay ve mahatsiaro ahy ty vadiko ty hay ve mahatsiaro ahy ty reto zanako reto zavatra te ataontsika hoe tsy hoe zavatra le lafo vidy be nge le izy le fanomezana lazaitsika fa le manolotra io le atao hoe tately tapabata ny folo mameno azy ny fitiavana ny mameno azy tsy le zavatra tolotra no inona fa le finiavana misy manolotra zavatra ny tena amina zava-dehibe azy de zavatra de ohatsika hoe le vatana mifanakaiky hoe mba mifampitatana ve mba mifamihana ve mba mifanoroka ve rehefa mba mifankahita io moa le efa nytenenitsika tetoana andre matovlavia tsy ao anatin'ny kolotsaitsika malagasy manko izy ka de ohatrany tsy de ohatrany tsy mandeha kanefa zavatra tena ilaina ihany izay de ary reo de efa nambarantsika teto ary naverimbena teto mifandaharana mihitsy ny antony tenenako an'io vatana mifanakaiky io nge andre matovlaviana ary anisa namerimberenantsika azy teto de hoe io vatatsika io nge ka mamoaka onjy de le onjany tsy faraisa-tsaina tsy fampatokisana ozytsika tiandreo ve zany hoe mampamiray saina amin'olona vao miresaka de ohatra mahita fafinaretana satria misy firaisa-tsaina tianao ve zany hoe miaina fampatokisana ao amin'ny olon-droa ao amin'ny mpiara-mony zany aneny fahasambarany ndraiky foana miteny foana raha vao miteny zany fahasambarana zany hoe ety atany taky ny any an-danitra ety le izy ny fahasambarana de fahasantarina marina fa fanampanantena mihitsy kristy hoe zay toerako ny toeranareo koa fa ety atany ny vavaka nampianariny ihany nyraisytsika ny tenenana zany zay zany le izy andre matovy zany ary matetika ny adolatsentona ny tanora manomboka manandrakandrana zava-mahadomelina de hoe tsy hoe tarihiny namandratsy eo ihany aloha le tarihiny namandratsy andre matovy lavia fa tena mahatsiaro voailika o vetivety indray anahitan'izany tanora hoe voailika tena voailika miaraka amin'ireny io zay miaraka amin'ny dadany io sy tsy miteny mihitsy izy fa miondrika fotsiny tatarainy eo tsy mety manao io tsy mety mianatra io tsy manao an'izao manao rehefa resahana rery le tanora na le adolatsentro de miteny aminao izy de zavatra voalohany teneny de hoe ao an-trano any tsy mba misy miaino any am-pianarana ohatra ny ahilikiliky ny mpampianatra satria lazainy hoe maditra rehefa dinihina nge fa amin'ny hoe maditra le zazy fa tena hoe rehefa mahatsiaro voailika izy de manao zay isotonany masonao sy ny fonao any aminy zay ny atao hoe ina moa filazany reny
fitadiavana fitiavana mihitsy zay le izy tena hoe milaza aminao zay tena ohatrany hoe fa misitona lakilosy jiro mena mihitsy mampilaza hoe sahirana ny ty zazy ty mila vonjy mihitsy mba mila fandraisan-tanana salamizany avy any amin'ny olona ka zay zavatra iko ohatrany tsy tadidika fa dia avy tany dia hoe madita any am-pianarana io madita any tany manao an'izao fantatro ve fa voailika le zaza dia zay nataoko eto any hoe fa ray aman-dreny sy mpanabe any an-tsekoly na eo amin'ny fiarahamonina fa misy zavatra manahirana ny sainy misy vesatra ao am-pony ary misy malahelo mivangongo ao amin'ny oadilatsentoa na ao amin'ny tanora io ny matoa misy ny tangan'izay le hoe fanandrakan-dramana ataotsika hoe zava-mahadomelina na zavatra tsy mahazo zay tena hita mihitsy satria nisy zavatra tenitenen'ireo tanora iny hoe tsy hay fampiresahana tsony iny dadasininy ohatrany fomba amin'ny teny defa tonga defa fibedesana na fanakianana tonga de atao ka ay zary hoay zara ny eleny tsy mba misy ny fanatona ny fampiresahana amin'ny ray aman-dreny zany na mpampianatra koa ary indraindray fa matetika de fanomezantsiny ohatrany vary raraka mihitsy na ny fahazaziny tsy mahagaga raha tratan'le ataotsika hoe fareran-tsaina na hoe stress ireo zazy ireo de mety anaonao foana tapitra ny tapany voalohany de io le hoe fareran-tsaina na stress io ndao resantsika amin'ny heriny zay zany tapany voalohany dia hidirantsika ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ya ndao tsika re amaky ny sms avany aminareo izahay ny sms amin'ny alalan'ny RDP live dia ny sms amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 toy izao ny sms voalohany mba hovanitsika rehetra inakay mon général no mba ataonay fa efa indro teraka dia tsy nety daholo fa izaho mantsy rehefa bevoka dia misy manaloka sy manindry ny kiboko zavatra hafa ndray zany efa fanahy ratsy mihitsy zany dia reny ange dia efa misy any amin'ny fiangonana ange misy an'le ataony hoe charismatique pera ihany ko zany tsy vitany hoe resaka dokotera zany fa resaka fanahy zany tsy maintsy ny any amin'ny fiangonana reo charismatique reo anisany teny zany no anisany ataotsika hoe zavatra sahaniny ary nomen'Andriamanitra azy ny famaly zay sy ny vadiko maly alina dia ozy izy mantsy aho hoe tsy voatery ho fantako daholo ny fiainana ny tezitra be za dia za koa tsy mahavita mikarakaranao intsony fa vitao amin'izay ny fiainanao satria tsy voatery ho fantatray zany ny ataonao donc ianao mahavita tena dia mety ve ny fanapahan-kevitro hoe tsy karakara azy intsony na sakafo na sasalamba na tampitampi ay tsy dinako tsy de fa misaraka ve zany reo olona aza manao folentika re zay ny ataon'ny malagasy hoe folentika olona piray anaka nareo azadino rain-janakao io anao renjanany ny zanaka jerevana tsy maintsy malahelo reo zanan'ireo rehefa ataonao tsinitsininy eo rainy zay ny ataoko hoe mba mahaiza mifanaraka fa za zay tena ohatran'izany zay le ataon'ny malagasy hoe folentika tsy hitany zany mahaiza manina mitritro mamela heloka resaka mazava tsara fa tsy tonga dia etipo fotsiny efa zany ataonao dia zako zany mba ataoko ya ny lehilahy ve rehefa misotro toka dia manana problema foana ny vadiko mantsy misotro toka dia tsy laitra akisoka mihitsy dia manontany teny za hoe inona ny olana ato atokantranonay ato dia rehefa ohatran'io za tsy zaho mitady lambosasana fa hafa kokoa le hoe mpivady manatona olona fampiresahany miaraka tena hafa mihitsy za tena milaza aminareo tompo efa mpolo ny taona nanaovana tsy andray matoflavian'ity fandaran'ity fa tena milaza aminareo fa tena mitovitovy daholo inge le olana eo amin'le olona dia ndetsaika efa azo avy ato mba hampitana amin'ny hafa zay mbola tsy mahalala azy zay ny antony
mahatonga am'teny hoe mba mangatay ihany fotoana fa zany tsy vitany resaka fotsiny eto zany. Manana olona za général, manana olo tiany za, efa telo taona niarahanay. I olona miaraka amiko teo aloha nipetraka tany amin'ny zokony, de nisy ady teo amin'ny zareo, de noroahan'le zokony izy de tsisy hevitra hipetrahany raha tsy aty aminay satria ny mama ny any ambanivohitra no mipetraka, de nipetraka tato aminay i olo tiako. De nolazainy izy hoe tokony mba anao dingana izy satria manjary mampisy olana, de izy nefa milaza fa mbola tsy anasa, de tsy afaka hiroso am'zany nefa hoe fisehoana fotsiny no hoe tokony ataonay, de tsy mety manao le izy nefa mba hoe fanajana lehibe ny tokony hanaovana azy. Diso ve za raha miteny azy anao dingana satria izy mipetraka ato aminay, vehivavy no manoratra. Marina ianao zany ange tsy mety mihitsy azy zany fisehoana raha tsy ataonao kina nipetrahanay na tranon'olona na roahan'ny ray aman-dreninao tao ary izy tena rariny sady izy ny ary tokony atao. Marina fa nareo mifankaty fa tsy voatery mihitsy ny ray aman-dreny zay ny ataon'ny olona hoe miopy mamenatra be nge zany miopy lehilahy zany sady rehefa avy eo aneroina any lazako ianao mety izy indray niteny nareo nge nanampitamby ahy na tonga tsika hivady misy lehilahy samy teny zany lazany ndefa ianao nanampitamby azy zay le ataoko hoe aza mba miopy zany tsy mety. Inaka général no mahatonga ny olona anankiray tsy mahatra amin'ny asa anankiray. Ny vadiko mantsy miova orinasa isaky ny 3 volana de gaga mihitsy za fa midémissionna foana izy de mitady asa hafa indray afaka tapabolana. Inona no antony mahatonga izany de inona no tokony hevitra omeko azy? De antony mahatonga ny olona mifindrafindra asa de tsy mahita fivelaran-tsaina, fahafalipo, fahatoniana ao am'le asany. Olona am'zany ange ny olona matony olona miala am'le asany de nitady asa hafa zay zavatra nytanysaiko teo zay nitadiavina ary ny olombelona rehetra tokony hanana an'izay daholo. Zay ataontsika hoe mahatsiaro hoe misy fivelarana ary misy mahatsiaro sady izy fa hoe misy fivoarany io asa ataony io miatsara, miamiakatra, miamitombo. Fa tsy eo anao de maty akazo tokany hoe niditra teo de io mandra-pahatonga ny rehetrarehetra tsy mety. Am'izao fotoana zany hoe tsy mitovy amin'ny olona taloha tsony. Ny tanora am'izao fotoana zao tena rehefa hoe tsy mety amin'ny sainy mihitsy ary hitany fa ohatrany hoe tsy hitany tsara mazava tsara ny hoaviny de miala iziko. Ny olona taloha ohatranay ny hoe eo maty akazo tokany io. Fa ny tanora am'izao fotoana zao rehefa tsy mety ary zao misaotra an'Andriamanitra izy raha mbola mahita asa. An'zany. Ny dikan'izany olona tena hoe marantsaina ary manana ny traika efa ananany sy ny fahasifana sy talenta ananany ka raha vao mifanakalo-hevitra amin'ny olona izy de maharesy lahatra olona de raisin'ny olona mihitsy tsy mbola hoe mitady asa zay kosa aloha. Manana zanakalahy 12 taona ny mba ilako fanampiana de zao misy zavatra angatahany amiko rainy de tsy de tonga de omeko azy ireo zavatra angatahany fa asiko condition foana eo amin'ny fiainany. Ohatra raha mahazo 3 première successive de hividianako atrano foana matetika ny tanjona ka omeko azy zavatra ilainy. Ny olana nefa dia alazainy fianakaviana eny ny reniko fa mampianta io zazy io iza mariako fa somary lafo vidy ny zavatra tediaviny ka tohizako satsy io fanaoako io. Le izy ohatrany hoe asina sandany zany zay ohatrany hoe asina sandany raha manao antenao de meko anty raha manao antenao de tsy mahazo anty tsy mety mihitsy zany raha ao anatin'ny fanabeazana fandraisako azy famporisiana fotsiny natao aminy fa tsy hoe sandany meza aloha ianao amin'ny fianarany mba tiako ianao mba hiezaka tiako ianao mba ho voalohany fantatra dada foana ny ataony rehefa mame fahafapo anao noho ny fiezahanao de fantatro koa zay ataoko fa tsy avy hatrany de mampanantena eny fa fidiako nao koa io zay zavatra ny mifanabeazana to tsy midisa hoe sandaina zavatra le izy fa fampitana ataotsika hoe fahalalana, fahaizana, fahendrena zany no ampitana aminy fa tsy hoe sandaina fahitako azy ahoana kay général no ahafantarana ny vady ato an-trano hoe tena ty de ny lehilahy ve rehefa misy zavatra tenenina de tena azo raisina tena vokatry ny fony ve
ny vadiko matsy ny vaky tamiko fa tsy mampirafy zany ary tia anay vady amanjanany mariako fa mamamo izy no miteny anahany zany. Eny mety le vady saroka ena zany raha tsy tonga le jus de courage ozy ny tanora tsy samy teny. Fa rehefa tsy mampirafy anao izy manome vola izy sy namany aza asiana ayahy fampitokisana no ilaina. Tsy hoe isan'andro izy dia mamilava foana. Fa ohatrany hoe mba mahafinaritra azy rehefa mba nahazo kely izy dia ohatrany falifaly dia any aminao ny afaliny fa zaho raisiny ho zava-dratsy indray zay. Tsara le fandarana tamin'ny 2019 no nanomboka niainy ity fandarana ity fa tena tiako ary nasoa efa manana bagazy zao rehefa anambady hitondra ny tokantranoko sy anabe ny zanako indrindra moa fa amin'izao fotoana izao efa misy mpiaroko eo amin'ny fiarahamonina iainako ilay izy ho ela velona ny mpanabe. Misaotra indrindra tompoko mankatsitraka mankatelina fa dia misaotra anareo mpanaraka ny fandaharana fa zay koa mba mahatonga ny ataotra hoe fampaherezana ho anay mianakato zany zavatra zany ary tena ilaina le fampaherezana. Vehivavy 13 taona miaraka amin'ny lehilahy 15 taona efa ny sarabady niteraka roa mbola tsy vita soratra efa heritaona zay nifandray telefona dia efa bolana no niarahanay. Dia inona le tanjona hoe hivady ve sa inona eritrereto tsara eritrereto tsara fa ohatran'ireny ny zavatra tenentsika toana ngendra matovilavina dia hoe marina mifankatia ianao sy le olona io fa manamoana ny fifandraisanao amin'ny zanany. Any foana no petraka raha voalaviny zanany ianao dia hiatsara velatra ireo zazy ireo maso indrainy fa rehefa tsy eo ny rainy hafa ny fomba fifampitondranareo dia eo anao vao tena zahirana dia raha vao mitantara amin'le rainy hoe le akiso amin'izao fotoana zao tonga dia ao an-tsaina zay indray le fondreny kely ohatra zay zavatra hoe niady zay mivady dia tsy mety miresaka izy ato an-trano fa mila misara toerana ono efa ny fonony za fa tsy mety mihitsy izy inona tokony atao. Lehilahy sa vehivavy le manao? Vehivavy zay nge le manahirany ozy hoe fa maninona loatra Andriamanitra mahay mamela heloka fa tsika olombelona tsy tena tsy mba vonany amela heloka mihitsy ohatrany hoe tsy mba manao fahadisoana mihitsy zany hoe niany fa hitako andreny Andriamanitra filavien ary ho an'le olona nandefa an'le afahana nametraka an'le fantaniana doza hoe ohatrany olona miandrikendry taona fotsiny hoe andrasako ohatran'izao ka raha vao manao zao tonga dia teny zany hoe fa misy zavatra malonilony ao fa tsara ny teny ary nay nefa ny olona tsy samy teny amin'ny fotoana tokony hiteny iny na olona kanoso zay ary ny fahakantsana io manimba zavatra efa misy zavatra tsara dia teny iny fa za miandrikendry taona fa io le atao hoe miandrikendry taona fotsiny zavatra dia mankaiza fotsiny dia tonga dia avetrany dia any ambovonana ay satria efa be dia be ny tahirizina atao fa tsy sany tenenina dia io izy fampoaka azy zay le izy ka ataoko efa fahakantsana zany. Fotoana zao sy lay olo tiako no nefa mifankalala indrisany efa fa miaraka amin'ny namako efa manana zanaka efatra izy no bevoka amin'ny ray amin'ny ray ihany koa raika koa maty nefa io lehilahy io dia inona ny tokony ataoko. Zao ny zavatra fitenentsika eto foana raha manaraka ny fandaharana aloha dia efa hoe le miaraka hoe vetivety hoe ataotsika hoe enim-bolana valo-bolana dia iny dia tapa-kevitra dia hoe hivady zay tsy mety fohy loatra zany dia efa miteny foana mba hifankalalana toetra hifankalalana ny fomba mpianakaviana roa taona eo hifampikasokasoana ary farafahelany efatra taona dia raha vao mihoatra an'izay tompoko dia efa tsisy mamitsony raha vao hiditra anao rehefa avy eo efa voevitra ny zavatra efa mahazatra zay zavatra zay ka zay efa tenentsika eto foana anie zany ny farafahaingany eritaona sapana roa taona farafahelany efatra taona na 5 taona ankoatran'izay dia tsy mety fa hitantsika azy za manana olo tiana efa miaraka mipetraka izay fa mbola tsy vita mariage mampirafy be izy tsy menatra akory mandefa mesazy amin'ilay vehivavy imasoko teneniko izy dia za onikizitona dia izay valony nataoko azy disy ve za raha mandeha mialato fa tena tsy zakako ilay ampirafesina sy manao tsinitsinina ay tena rary ny sady itsiny ary tena mampirisika anao andro manalina miala tao aza mba mipetraka amin'izany lehilahy zany fa afo be ny ipetrahanao raha hoe aminao anao fanambadiana
de zany ve ny iainanao mbola tsy vita ninina zany efa tao ndana miala tao zay efa mboty raisy reny de nampianariny anadahany de ampianariny anadandreny ny anadandreny fialonana nefa de rehefa ela niala nianatra de mangataka torohevitra hoe ny anadandreny any nampianatra azy de avy eo seny ala fa maninona nasena ny ala sotatra ny antony misy fialonana ao izy tao zany very olo zany ngely atao hoe anadandreny mamarina kady zany efa fiteny taloha zany zanakabomba mamarina kady no anadandreny mandefy ny vo zay le fitenenana zany kosa ny tena tsy haiko mihitsy hitanao fa le tena fiaraha miaina mihitsy ngely tena zavatra tena tamo de fielonana ve nefa zanaka ve de elonana reo olona sa hoe mananjanaka zareo de ohatrany tsy latsaka ambany kokoa no ty zanaka tezaina tsy beazany ty ngamban'izay ngambany za tovolahy 1 taona manana olontiana za taloha ka ankehitriny manana olontiana hafa izy ka nefa izy milaza amiko fa za tsy afaka miaraka amin'ny oloka fa akoatra ny ono mariako fa efa tsy niaraka 2 taona zay fa miara-mianatra dia ona mbola mifankaty sa iny sa le fampikasokasoana am'le miara-mianatra tsisa no ohatrany hoe mbola iarahanao zao ny rehefa mbola tsy tena azo antoka ny fifankatiavana de mijanona fotsiny mpinamana raha hoe fifankatiavana hoe andeha ho any amin'ny fiarahana mifampitatana eo amin'ny fiainana antiako lazaina am'izay de mijanona fotsiny mpinamana toy na ny olana mbola mpiara-mianatra zany ny any vadiko de ty vehivavy loatra ka lasa miady sy tsy mifampatoko intsony za lasa miaraka aminy mba hampio fa sahirana ny saiko mananjanaka roa zay zany hoe fa fantatro hoe ty vehivavy loatra mivany vadinao io nge manahirana be nge mampalahelo be nge miteny zany reny de ataon'ny malagasy hoe la kolam-botra teny zay mihitsy ny fiteny azy rehefa diso ty vehivavy loatra de akolam-botra ny fiteny azy ary ty azonao atao inina fa de na ianao miaritra ao na ianao miala nefa de ataoana le tokantrano ary atao azy aleky izy fampieritreretana mihitsy fa misy olona teny efa manana an'izany toera fa ny zavatra mba malasa saina fotsiny le matovy de trozina hoe raha ny lehilahy lasa kolam-botra karaha mba ny vehivavy ko moa mba manao an'izany de ao akovavim-boatra indray zany asa aloha fa de mampieritre rehefa ny vehivavy eny no ohatra hoe manana toetra ohatra zany de haitsika mihitsy ny miteny vehivavy tena hitatsika dao le fanaratsiana rehetrarehetra fa rehefa ny lehilahy no akolam-botra de zay fotsiny reny akolam-botra fa maneny mba tokony asiana anarana mitovy amin'eny vehivavy amin'le fanaratsiana ny vehivavy ohatra za sy ny tanora am'izao de tena tsy manao raharaha mihitsy tokoa fa variana amin'ny telefona sy ny Facebook ny fianarana am'izany de tena mitotongana be simba ny tanora malagasy ka zany iny nanaovana nytony fandarany tony za efa nytenentsika teto foana nke asio fampifehezana ao de asio fetrany hoe adiny ray na adiny roa farafabetsany na de rehefa tele na ny anaovana Facebook sady manimbany io manimba ny saina de izy fa tsy eritreretiny fa miteny zany manko de misy le olona le efa tena teknisiana avolenta na expert amin'ny teknolojia avolenta de sorena raha voateneny hoe misy lafiratsiny izy io nefa misy lafiratsiny tompo manapotika za tsy misalasala mihitsy miteny ny lafy tsara nene feno feno tsy hita pesipesenina mihitsiny na mandraparivony andro ohatrany hoe tanisany lafy tsara an'io de eo foana fa ny lafiratsiny tsy mba misy miresaka de ohatrany zavatra tena hoe raha fa tsy misy an'io de ohatrany tsy mandeha tsony ny fiainana marina fa efa tafiditra tena amin'ny fiainana zanak'olombelona apetrako mihitsy io telefona io ny fitaovana raitra tsy avolenta rehetrarehetra efa tafiditra amin'ny fiainana io na olona eny an-tsaha ianao na mpitarika aposa ianao na mitarika sarety ianao na mpanampy an-trano ianao na manana telefona doly dikan'izany efa tena tafiditra mihitsy amin'ny fiainana fa na tafiditra azy io de tokony mahay antsika mifehy azy fa rehefa tsy mahay mifehy an'iny ianao de fehezina io tsisy afa mivola ndre matofilavia hoe ny vola tsara atao mpanompo fa aza mba atao tompo
raha vao manompo vola ianao ny vola anao ataonao tomponao dia zay mahatonga ny soratra masina hoe tsy afaka miaraka ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao any mamona dia ny vola tsy afaka manompo tomporoa mihitsy ny ray ho tiany ary ny ray ho alany zay foanako zay ihany le teo tompoko mamale olo tiako io tamin'ny voalohany tsy nety le hipetrahany taty fa hoe tsy zaka noho ny zanany hipetraka aman'olona hafa dia hoe ampanofainy trano rehetra le olo tiako dia za tsy nety tamin'le izy dia niteny tamin'le olo tiako dia ozy izy hoe sitrapoko ozy izy ny hipetraka any sady raha tsy manaiky ny tenin'ny mamako za dia mampalahelo izy nefa za tsy dakoro amin'le izy mipetraka irery satria hafahafa be hoe miara-mipetraka zay zao dia après tsy haiko hoe roviana hoe hitokana irery izy inona ny tokony atao koa za ka le izy anie zao hoe tsy maintsy misetrany ary voalatsalatsa ianao rehefa avy eo amin'izay fotoana zay raha mbola azo atao foana sa mba mipetraka aman'olo na zay foana ny any fantatro raha mbola afaka mipetraka rery ianao afaka miato tena rery ianao mbola leo lavitra zay ka le manontany ato zao le hipetrahany le vehivavy hipetrahany fa tsy lehilahy mipetraka ao aminy ka ina moa ny anekena azy hipetraka ao tsy vitaninina kina moa ny hipetrahany io ka matahotra zao le vehivavy io sao dia mipetraka rery any izy dia miaraka amin'ny vehivavy hafa any dia zay mahatonga ka dia hoana ina tsy nitany ny fatifanivavam-bahoaka ina ny fijerin'ny olona anao amin'izay fotoana zay olona tsy vitaninina dia hipetraka zay nge nataoko teo miompy andriamatoflavy mamenatra be ny zany eo amin'ny fiarahamonina fa zany hoe ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao moa efa mitsambadimbadika be ny any ka dia tsy manino sika mba mila torohevitra za lehilahy 5 taona manana olo tiana dia tratrako tamin'ny olona izy dia ny resaka zay dia ozy izy hoe tsy panefa efa ely izy no fantatro hoe miaraka amin'ny bandy hafa za tsy te hisaraka aminy nefa izy mampirafy anahy voaloha-pitiavako izy dia te hijaly eny ianao zany zange misy olona tena hoe ohatrany mahafinaritra azy le mijaly efa hitanao zao izy fa manana sipatsy ary izy milaza aminao fa olona anankiray hitanao ihany ny sipany zay koa le teny mety hoe akovavim-bohitra koa ngamizany zay mihitsy rehefa misy ny akolavy tsy misy ny akovavy raha misy ny akolavy tsy mba izy koa ny akovavy aza mba manimba fiainana am'izany mbola tsy tafiditra koa dia fa fantatrao ny toetra ratsiny dia ahoana dia ka za ty azy tsy maninona fa ile toetra ratsiny mihitsy ny itiavako azy mahalasa fisainana zany andre matoflavy agny za milaza aminao misy olona ohatra lehilahy ty tsy mampanina azy mihitsy tompoko ny vadiny mandeha matory any antranona sakaizany hoe sipany zavatra tena mahavariana mihitsy hoe sanatry ny vava ladiny ve dia ohatrany hoe ianao mihitsy ny varotra ny vadinao andeha hiara atory amina olona nefa dia misy zany zany ataoko hoe fa hafahafa be nge le fiainana amin'izao fotoana zao dia io le olona hoe andeha atoriana ondra iny koa nefany olona manambady dia fa fiainana inona re zany le olona fiainam-biby tsy mba fiainan'olombelona mihitsy zany amiko andre matofavy fa fiainam-biby ohatrany ao anaty basikoro tranona kokoa zay ngambany eny ary mamaraparana ny famakin'ny SMS tsika za tovovavy 7 taona miaraka amin'ny lehilahy 7 taona entoana zay niaraka sary piaro loatra amiko izy dia leo be za fa na misy namako mandefa bonjour amiko aza dia miady zay aza mba manambady olona sary piaro raha mbola tsy tafiditra aloha miala dia ny mbola tsy tafiditra tozay fararemitra sy hijaly sy hitomany ao anatin'ny tokantrano avy miaraka amina olona sary piaro na lahy io na vehivavy raha vao sary piaro zany nge dia ny dikany za dia miteny foana ny olona tiana tompoko dia ananana fitokisana tanteraka ka na olona firy miodikodina eo aminy ao tsy ahazo azy iny na lahy na vavy za dia miteny en'izany mihitsy za dia tsy mba misalasala raha vao sary piaro za manambady olona sary piaro zany fa te ahita loza eo anao SMS faranovaka itsika ary dia alanatsindra SMS BDB tsy voavaky reo na amin'ny RDP live na any amin'ny 03308 ina general no ataoko fa le vady koa lasa manambady hafa dia tsy mba manome fanampinanay mianaka kely vita mariazy zay dia torio makandrisa eny amin'ny trano azo roa raha olona vita fanamasinana vita soratra dia azo toriana voalohany indrindra ataoko hoe torio le mpangalabadin'olona
fa raha voatoriana eo le mpanganabadin'olona miara midoboka any amin'ny akonja mipijangajanga zay eny ary zay ny tapany faharoa ndao idiratsika ny tapany fahatelo ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanona ny 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefona idiratsika mivantana manomboka izao raha miantso ianareo dia afaka miantso tanteraka amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 dia mandray anareo zay rehefa enareo amin'ny alalan'ny telefona ny antso dia vonoindra teo miaraba tompoko salama tompoko salamo miaraba anao dia mon général baovanina tompo za tompoko manana olana tsy za moa zany manana olana fa le ravaviko mananjanaka telo izy de le vadrany mamilava sady mamono de zareo nefa tsy vita soratra de zay zany sika hoe anana eritreritra hoe andeha tsy haiko hoe andeha any amin'ny polisy satria le ravaviko namanginy ravavy faravavy taty aminay de tafody de nonody tany izy omaly de roasan'le vadany de nalainy le zanarolahy de le anankiray kely minono aminazy sisa naveriny aty amin'le mamany de ino ny tokony atao makanitsy any amin'ny trano arzo le ny Dotapenaka eny Dotapenaka eny le trano arzo io mantsy na efa zavana foana hoe toy ny tribunal izy io fa tsy midika hoe mitory fa tena hoe mampilaza aminao hoe inona ny zoanao inona ny tokony ataonao inona ny fipetra raisina dia amin'izay fotoan'izay afaka mampiantso an'io lehilahy io mihitsy izy dia mampitandrina azy dia raha ohatra tsy miaino ny zavatra tenenin'ny trano arzo dia mety ny trano arzo mihitsy aza no mitory azy no ny zavatra ataony amin'le hoe fikasihan-tanana ny hoe fanalana ny zaza amin'ireny raha zaza mbola tsy ampitaona latsaky ny fitotoana dia tokony amin'ireny no mipetraka ny zaza fa tsy ilaina hoe anaty dia hoentina zay de nefa ny tena problemanay zany le mama mbola tsy miasa fa izy mbola mitezaka eny mbola vao 6 mois le zanany de aty aminazy ao izy am'izao eny tsy maninona nge zany azo atao foana de miteny na ianao misy arange makeny amin'ny trano arzo misolo tena azy hoe ny antony hoe mbola tsy afaka izy fa mitezaka ely fa zao le zavatra manjo azy inona ny tokony ataonay tompo zay eny mbola n'izany efa afaka mandeha ya eny ary mankasitraka ya miaraba tompoko miaraba tompoko baovanina tompoko sainga mila fanampiana-kely azafady général eny tompoko ny mananjanaka taona de mitahana foana le maîtresse ny ampianarana hoe migafigafy foana olo le zaza de tsy haiko hoe inona ny hoe maninona le zaza migafigafy ay migafigafy de bêtise be mihitsy de efa ilo avoroaka mihitsy de ampatinasona any amin'ny bro foana eny ka io tsy misy zaza nateraka aditra zany fa misy zavatra manjo azy azonao de antanina tsara mihitsy izy hoe fa maninona izy ny migafigafy le izy nge araka le nilazaiko teo hoe fomba isotomana ny sain'ny olona na ny mason'ny olona makany aminy ohatrany matsiaro voilika izy zay mahatonga azy migafigafy amin'izay de mandeha makany aminy ka matetika rehefa le makany aminy nefa le maso fanasazina no azony fa tsy hoe ataotsika hoe fananarana ny tena marina nge fananarana aloha fitenenana aloha de fananarana zay vao fanasazina fa matetika tonga de fanasazina zay de tsara ihany ny fampiresaka amin'ny mpampianatra hoe ahoana sy ahoana tsara ary endrika manahoana le gafigafy teneny io de zay ny ahafahana mahafantatra tsara hoe misy zavatra tena tsy zakany mihitsy na ao am-pianarana na any tokantrano ndraindray koa ny any am-pianarana nge mety manesoneso zao tsy fantatra hoe petahany ankizy anarana izy anarapetaka de tsitsiny de sorena izy de raha vao miteny azy miantso azy amin'ny anarapetaka de mandaka izy na mitoraka vato de zay le ataony any am-pianarana hoe miafigafy ya miaraba tompoko
afaka mba anontany kely hoe mba hazavao kely ny azafady lalana makeny amin'ny Tranarzoa azafady indrindra tompoko. Ya, hitanao avy. Avaiza ianao miala? Eny ety Anosy be tompoko. Ay, de raha mandeha ianao eo Andotapenaka de mandroso kely ohatran'ny lalana makaty Vato. De eo amin'ny ohatran'ny makaty amin'ny stationnement Maki io de eo anelana eo misy CDA. Misy are eo de eo anao mantany eo amin'ny CDA eo amin'ny are eo mihitsy. Misy plaque ngeza be eo CDA de ao anao miditra. Zay ny amin'iny 22 443 90 na 22 442 09. Miarahaba tompoko. Tompoko, le teo ihany fa tapaka le crédit. Ento. De olona le zaza le 20 taona teo. Ya. Ny dada mafy teto an-toerana de teko ve ny izany ve no nahatonga le zaza manao an'izay tiany atao sa hoe ahoana? Fa indraindray zany tena efa makaleo be mihitsy le fitarana le mpampianatra aminao. Eny mety izany amin'le dadany tsy eo mihitsy. Mety hoe malahelo ny dadany izy nefa tsy hitan'izay atao. De ohatran'ny soreny rehefa tsy mahita ny dada izy de tsy te hanao inona de te hanao te gafigafy de te hanao ny tena marina ho azy lazaiko anao manao zay sotomana ny mason'ny olona sy ny sain'ny olona any aminy satria misy zavatra tsy ampy ao aminy de ny dadany. Zay le izy. Eo ne ohatran'le hoe zava-mahadomelina teo ihany. Rehefa tonga le manko de ohatr'izany ny zavatra mitanga. Ya. Miarahaba tompoko. Allô? Ya. Allô? Eny tompoko. Tsika rehetra tompoko. Manana vangy 13 taona izay ahako ny de saroko enatra be izy. De mariana moa fa teo fadiny taona izy de fa niala teo amin'ny dada sy neny zany hoe andeha hianatra. Ya. Mihaino anao zay? Fa fiestoana izy zany. 13. Vavy sala. Zay tsy voafaritra. Tapaka angala izy teo. Tapaka angala, tsy intsony. Tapaka. Razonao tao ny miantso ny général na makany aminy miaraka amin'ny olona io de tsara indrindra zay. Menareo ny lara telefony rehefa mifarana. Miarahaba tompoko. Tsika rehetra tompoko. De anisany tena mpanaraka. Maka toerana tsara fa somary tapatapaka azafady indrindra. Ya. Anisan'ny mpankasitraka sy mpanaraka amin'ny fandaharanareo. Soratra tompoko. Ary anisan'ny nampiatra tamin'ny fitaizana ny zanaka ny fandaharanareo. Soratra tompoko. 12 taona zao le zaza nandeha araka an'izay eritreretina teo. Afaka baky izy tamin'ny herintaona. Nazoto nianatra nanao médecine. Eo tratran'ny confinement iny. Zao tampoka. Nianatra fa après confinement zany misy volana mbola nianarana. De tampoka teo tsy mety nianatra tsony. Tsy mety hianatra tseritreritra fianarana tsony izy. Tsy fantatro hoe inona ny antony. De mangatafy taona tompoko. Mangatafy taona fa azontsika resahana tsara mihitsy zany. Ahoana mety azahoana an'izay Ino fantarana fa rehefa farana fantarantsika de menan'olo ny lala telefônina. Ya. Mankasitraka tompoko. Miarahaba tompoko. Allô? Allô? Ya. Tsika rehetra zay te hiona amin'ny généraly de afaka miantso rehefa farantsika de menareo ny lala telefônina. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ento. Manana baovana. Ento. Manana olana général zaza tovolahy 30 taona. Nanambady de nanao soratra. Zany efa mbola tsy niasa taloha. Le vadiko ny teny hoe mahavelona ny tena kozy zava ndany ianao aloha mianatra. De natao ny soratra sy ny raharaha. De teraka izay, teraka lahankely. De avy eo nefa takim pension alimentaire. De zany efa tsy nandoa mihitsy de ninjehan'ny tribunal foana. De avy eo ka le zaza nataony tandrevaka de nisotro polytrine de maty. De amin'izao zay général tena tsisy fifandraisana tsony mihitsy. De inona reny tokony ataoko e? Le izy nge koefa tsisy fifandraisana tsony mihitsy, ianao ve nitora am'le hoe le zaza maty? Zany nge sao de mba karazana tsy fitandremana nge midika koa hoe vonolo le. Zany angambany raha ohatra ka hoe sanatry ny vavaladindela ve moa anao de hoe andeha hamaly faty ny zaza ve moa hiverina tsony fa de mampalahelo be aloha le toe-javatra.
fa zavatra azo atao tsara mihitsy raha manana tena azo antoka mihitsy fa tsy fitandremana na tonga an'le izy zay fa ny hoe mbola hiverina aminy ianao tsy hitako mihitsy mbola hiverenanao am'izany olona zany zavatra fitiavana efa tsy misy tsony izy zany miarava tompoko za tompoko manana zandy 13 taona lasa vavy sarokenatra be lasa vavy le izy fady vavy kely le izy ento dia izy ana no fateo fady miantsy miara-petraka tamin'ny dada sy ny fa nandeha mianatra taty andrenivohitra dia ankehitriny izy ao amin'ny dada farana io zany no mipetraka izy amin'izao dia tsy haiko hoe no ny antony sy nisaraka tamin'ny ray aman-dreny dia fa mbola mipipia-panjeny izy sady sarokenatra be mihitsy dia izay le olana to dia aloha makany amin'ny dokotera mihitsy fa raha varesaka hoe mipipia-pandriana tsy namana io misy antony misy ilay ataon'ny olona hoe malemy valahana malala-balahana dia mety misy fanafody mety mampanan'izay aloha misy dokotera no atonina zay a zay zao ary mankasitraka miarava tompoko mba hovana mope tsika rehetra tompoko za zany mba hitarena kely an'le polisy etsy Forilo manao kolokolo be zareo misy tobila mandalo io zany raha ohatra zany tapaka zao a ny eny Bianco dia ny Ambohibao dia tena mandray mihitsy ny olona na alefanao amin'ny SMS na salamizany hoe misy toerana ohatran'izao zao le kolokolo ataony tena raisiny zareo an-tanandro mihitsy tena ilaina ary io ady amin'ny kolokolo io tsy ny Bianco rery ny miady amin'ny fitsika rehetrarehetra indrindra zay hiarany anao porofo mihitsy miarava tompoko za tompoko manambady vehivavy 17 taona dia le vadiko izy manao vehivavy be fa izy indray aloha mikarakaranay mamelona tsy manana dia izy nefa mody manafina an'ilay zavatra ataony foana dia inona tompoko ny tokony atao indraindray zany mangataka fisarahana aminazy dia izy tsy mety ka zao raha mangataka fisarahana aminy ve ianao mahavelona ny zanakareo aloha le fahavelomana aloha eny mahavelona ako zany fa mety hoe lasaka kely noho n'le hoe atao tokatrano ray aloha zay faharoa na mahavelona ary ianao mety mitady ny ray nto zazy ireo so vitanao no misolo an'izay ianao reny no eo fa dada tsy eo ary ny adinareo mivady anareo fa tsy adiny dada amin'ny ankizy zay zavatra tsy maintsy eritreretina matetika manko alay-panany mpivady hoe misaraka manao fa ny ankizy makaizy zay nge ny mahatonga le fitenenany izy mivady ny mianto izy ny ankizy ny voaporiporitra zany hoe mijaly sahiratsaina na ny fianarana raha tsy mandeha tsony amin'le dada sy neny ny saraka neny tsy foy dada nefa tiany fa izy mivadiny tsy mifanaraka tsy azonao alatsorona amin'ny ankizy mihitsy ny fitiavana ny dadany fa tsy hoe satria izy manao an'izao dia tonga dia ho alan'ny ankizy tsy voatery arakaraka zay fifandraisany taminy ihany zay dia zay mba heritreretina ihany hoe tsy ny tenanao fotsiny fa ny ankizy ko tsy maintsy mba jerevana ihany hoe oay zany ho avindreo zay ary indrindra iny ty teneniko foana rehefa tonga ny fotoana nambadin'ny ankizy any vao tena mipetraka ny olana hoe ho tonga hoe le dada ny sarana na le neny ny sarana satsy ary ny olona mamakafaka hoe sy ahitaranako lefa ny tsara-panambady iny to ohatrany tsy azo antoka fa inona koa ny hidirana amin'reto fiana ianao nareo mivadiny nanaotony taonareo any amin'ny ankizy le izy mitotona hoe zanako lefa ny tsarako fa za mba makany io fa tarana boany sy fotsy-bony mba ozy ny fitenenana tsy nataondrainy ihany ve no ataon'ny zanany tsy nataondrainy ihany ve no ataon'ny zany any angely izy nefa inona ny fahotana sy mifahaditsona nataon'ny ankizy nareo mivadiny tsy mifanaraka fa tsy ny ankizy zay ny tena tokony eritreretana mihitsy rehefa anambady ireo any vao tena mipetraka amin'izay le olana lasa ataon'ny olona hoe tsy fakataranaka mampalahelo be ny zany ka le izy nge tokantrano nge araky nytendrika malagasy tsy vitany hoe fiafiny fa ny tokantrano tanto itsinjovana ny hoaviny zanaka tompoko itsinjovana matoenao ny teraka dia minandray adidy amin'ireo zazareo ary mitsindry ny hoavindreo adidy ireo ny nareo mivady iny efa manomboka eo manorina tokantrano dia efa izy iny fa ny ankizy mbola anyerina dia nareo mivady miatoka an'izay ndao fitiantsika ary zay rehetra nataontsika eny ary raha ohatra ka fitiantsika nge dia ny antony le teo hoe tandremy le zava-mahadomelina fa anisany manapotika ary anisany tena manimba tanteraka mihitsy ary zay ny mahatonga atsika hoe rehefa mitoy foana misy an'le ataontsika hoe sy fahampinana le hoe manka dia tena miteraka an'le ataontsika hoe
terin-tsaina zany ohatrany hoe misy zavatra manindry mihitsy zany le saina zay mahatonga le hoe tsy hoe tery-saina koa terin-tsaina de miteraka an'le atao hoe stress ka io stress io tena zavatra loza mihitsy de io no resantsika manaraka satria menga avy amin'ny zavatra ny resantsika androany ia te ianao ny généraly ianareo de atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony généraly de atsoy généraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro de rehefa omenareo ny généraly anareo ny fotoana sy ny ora sy ny toerana de atsao tsara izay fantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny varotsy sasany efa nandita amin'ny RDP live izy teo mbola mandeha ny mitolakandro any amin'ny YouTube azontsika anarahana azy de ankasitranintsika niaraka atao anatin'izay fotoana izay de mialatsiny amin'ireo SMS tsy voavaky be dia be natao amin'ny RDP live natany amin'ny 033 08 850 02 de hialana tsiny ihany koa am'izay antso zay mbola te antso nefa tsy voray ihany koa satria ny fotoana no mametra antsika rehetrarehetra Bruno teo ny lafiny teknika dadi no ny kirakirany sary mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny mpitafa ao manaraka veloma tompoko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina